fa avy aminy no nanaovana anareo ao amin'ny Kristy Jesosy izay nataon'Andriamanitra fahendrena sy fahamarinana sy fahamasinana ary fanavotana ho antsika. Faly miarabantsika rehetra ry namanama lala amin'ny fofeny fitiavana no hiarabanantsika any tokantrano amin'ny toerana maro isan-karazany izay misy antsika. Jesosy ilay zavatra rehetra ho antsika. Jesosy ilay zavatra rehetra ho antsika. Korintiana voalohany toko voalohany andiny fahatelopolo manao hoe fa avy aminy no nanaovana anareo ho ao amin'ny Kristy Jesosy izay nataon'Andriamanitra fahendrena sy fahamarinana, fahamasinana ary fanavotana ho antsika. Ao amin'ny Kristy ny zavatra rehetra ho antsika. Ny fiainantsika hain'ny Kristy. Ny fahombiazantsika hain'ny Kristy. Ny fahalementsika hain'ny Kristy, fantatry Kristy. Ny finoantsika fantatry Kristy, ny fahafenoana. Ny famonjenantsika ao amin'ny Kristy. Ny fivelomantsika ao amin'ny Kristy. Ny herintsika ao amin'ny Kristy. Manova antsika ny fisaintsainana ny drafim-pamonjena izay nataon'i Kristy. Io drafim-pamonjena io no tokony ho vaindon-draharaha ny fiainantsika. Maraina mandraparivo ny andro, rehefa alina ny andro, tokony misaintsaina ny amin'ny famonjena izay nataon'i Kristy ho antsika isika. Ao amin'ny Matthieu toko voalohany andininy fa 1:20 zao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Ary ny anarany atao hoe Jesosy fa izy no hamonjy ny olona ho afaka amin'ny fahotana. Mpamonjy, inona moa no zava-dehibe eo amin'ny fiainantsika akoatran'izany hoe famonjena izany. Izany mahatonga an'i Kristy ho zava-dehibe ho antsika, zava-drehetra ho antsika. Voafehin'i Kristy avokoa ny toe-javatra mitranga eo amin'ny fiainantsika. Ny herin'i Kristy no tokony fampahirezana antsika. Fanantenana ao antsika izy, satro-boninahitra ao antsika izy, ny fifaliana izay rehetra manaraka an'i Jesosy eo amin'ny ady sy ny tolona hatreny, eo amin'ny fiainana, dia fantatry Kristy avokoa. Izy ilay manara-dia marina antsika ary manaisitra ny fahotana izao tontolo izao. Hoy ny ambaran'ny soratra masina Jaona voalohany toko 5:4. Jaona voalohany toko 5:4. Ny fandresena hoenty maharesy izao tontolo izao dia ny finoantsika, ny finoana an'i Jesosy Kristy, ny fianteherana amin'i Jesosy. Finoana, ahoana moa zany hoe finoana entina mandresy an'izao tontolo izao zany? Ahoana ny fisehony zany? Finoana izay manao an'i Kristy ho mpamonjy ny tenanao manokana. Finoana izay miaiky ny tsy fahafahantsika manao na inona manoloana ny famonjenantsika. Finoana milefitra tanteraka eo ambany fitarihan'i Jesosy Kristy. Jesosy ilay zava-drehetra ho antsika raiso fa afaka manome ny zava-drehetra ho anao Jesosy. Dia hiara-hivavaka isika. Jesosy Tompo, misaotra anao izay fa zava-drehetra ho anay ianao. Ianao ny famonjenanay, ianao ny fiainanay, ianao ny finoanay, ianao ny fandresenay, ianao ny herinay Jesosy eo omeo hery izay ho tafakambana aminao mandrakizay. Amen.